Merina fiarabana ho antsika namana sy tapaka izay manohana ary manaraka ny peditsika. Voalohany resaka dia manao fisaorana lehibe ho an'ny namana rehetra izay nitrotro ambavaka, nankahery tamin'ny zavatra izay niseho tamin'ny omaly. Sarotra amiko angambany no hanadino anareo satria niahiahy anareo, nitebiteby anareo hitatsika ireny zavatra nitranga omaly ireny. Tsy tsaho fa tena zavatra niseho ary hitapoko sy hitam-pirenena. Natao zao resadresaka izao mba hahatonga antsika tsirairay mahafantatra, mahalala ny zava-misy tena marina, mba tsy hinanam-bolona isika, mba tena hahafantatra hoe inona marina no zavatra nitranga ka nahatonga an'ireny karazana intimidation provocation izay natao ny afara tamin'ny fisamborana ireny. Somary vazivazy angambany no anomboantsika azy satria tsy dia mahazatra loatra antsika miresaka indraindray ato dia tena miresaka zavatra matotra dia betsaka zany ny message tonga taty. Indraindray sasany manontany hoe inona marina moa monsieur le député zavatra tena nisy marina, hoe tena torana tokoa moa ve le olona tamin'ny zavatra iny sa hoe nanao sary-torana. Tsika rehetrarehetra aloha samby nahita n'iny action iny, fa ny anahy mety possible mety mifanohitra amin'izay fihevitra ny sasany satria nieritreritra zao tena natahotra zao rehefa nivoaka zany zay zao vao tena tonga saina hoe aika nandia tany amin'ny hôpitaly Androvabe iny rangahy nanao sary-torana iny. Za rehefa nahita an'iny dia taitra be hoe so dia mba tokony zavatra hafa no jerena, tokony manao analyse dia mety ho adalana na retim-borona na androbe moa zany filazan'ny sasany azy na kopoky jerena zany mahakasika an'izay satria nisy ranonivy mipitipitika teo dia mety mampatahotra na mety hanao analyse koa ny tenako so dia nifindrahan'izay. Sangisangy moa no ilazako an'izay zavatra zay fa hiditra amin'ny tena voatoatin-dresaka atsika hoe tongotra vakivaky le izy, sady maharary no mahamenatra hoe raha ohatra ka tanàna Mahajanga izay anisan'ny tanan-dehibe eto Madagasikara no ahitantsika zavatra ohatran'ireny. Zany toerana be ny tanàna zany mahabe ny tanàna dia ho an'olona matotra, feno fahendrena, feno fahalalana. Zany no toetetran'olona izay tokony mipetraka amin'izany mahabe ny tanàna izany. Ilaina ny fiarahana amin'ny rehetra, zany hoe olona tokony rassembleur mavita mampiavana ny rehetra satria mpanatanteraka ny commune fa tsy fanjakana mpanao lalàna akory na mpamolavola lalàna fa manatanteraka fa mpandrosoana ka ilaina ny fiaraha-miasa amin'ny rehetrarehetra ka tokony olona voafidy-bahoaka, maminy vahoaka, tiany vahoaka, atokisany vahoaka no mipetraka amin'ny toerana io. Bon, idirantsika ny voatoatin-dresaka inona ny zavatra tena nitranga. Ny zavatra tena nitranga dia zao: tsisy lalana intsony ny halabato raha ohatra ka mbola miodiody afaka malalaka mandendeha ny député-nareo. Zany nanomboka tamin'ny enina maraina hatramin'ny folo sasany tsy nisy halabato
vita tao anatin'izay fotoana izay. Inona moa mahatonga na sur milaza aminareo? Satria ny toerana rehetrarehetra iangana ny plan rehetrarehetra ampelatananay. Efa nametrahana olona, efa nametrahana pikea isaky ny quartier zay efa nazoana renseignement ka noho izany tampina tanteraka ny domia dia tsy maintsy élection madio no misy eo vato madio no ilatsaka ao anatin'ny urna dia mazava ho azy tsy amin'ny faverandreo zay zavatra izay. Raha tamin'le 10 nijery vidéo nareo en direct zay nataoko tao Ambondrona dia tao nisy fivorinana tao miaraka amin'io vadina candidat io sy ireo mpiaradia aminy zay nanolorana moto sy ny resahana makasika ny ora fiaingana sy ny tambiny ho azon'ireo olona zay hanatanteraka an'ireo mission reo. Inona ary le mission? Ny olona anankiray zany karamaina ny vola 10 000 ariary isaky ny mandatsabato amin'ny bureau de vote. Ny olona anankiray afaka mifidy indimy, zany hoe 50 000 ariary ny karaman'olona anankiray. Iza no miantoka ny transport, reo ihany no miantoka ny transport. Zany hoe ny olona anankiray zany rehefa mavita mission dia mahazo 50 000 ariary. Zay zany zavatra tao. Dia ahoana ny fomba anaovana azy? Ireo karapanondro rehetrarehetra zay tsy niasa tamin'ny fokotany anaovana anio fifidianana izay fenosoka sy alatra io zany ireo karapifidianana reo zany efa ampelatanandreo. Zany hoe ny olona anankiray zany afaka mampiasa karapifidianana 5 samy hafa. Ny olona tsirairay zany manana 5, raha olona 10 zany dia efa 50 voix zay, nefa mbola olona 10. Raha olona 100 zany indimy mifidy dia 500 voix. Raha olona 1000 zany ho manana tsy sarotra mitady olona 10 amin'ny point anaky 10 satria 100 dia raha fois 5 dia 5000 voix. Zany hoe mora zany migérer an'izay zavatra izay raha ohatra ka tsisy mahalala zany ny halatra rehetrarehetra, ny toerana rehetrarehetra hanaovana an'izay dia mora zany manao an'izay zavatra zay. Zany hoe opération zany tsy mandany na adiny 2 akory dia efa azo ny 5000 voix. Kaka mifanojo zahay tsy afaka mampiasa fahefana fa kosa afaka mampiasa atidoha. Inona ny zavatra azontsika atao ahafahantsika na tsy mahafoana n'io zavatra io tanteraka fa au moins zany mba mihena ny halabato zay hitranga amin'ity fifidianana ity. Dia inona ary no atao nefa ny fifidianana efa minenina maraina? Dia zao ary mitady olona zany tsika apetraka amin'ireo toerana rehetrarehetra reo efa nametrahana olona dia amin'ny 5 maraina ny fiangandreo. Dia nefa zahay efa mailo zany dia tsy tafavoaka io zavatra io zany amin'ny 5 maraina tsisy afaka niainga satria zahay nanara-maso ary tsy nisy natory. Za angambany natory adiny ray tamin'le entre le 10 le 11 zany tamin'ny 24 heures zany adiny ray fotsiny no natoriako ny fampiandry teo. Dia rehefa nandeha ny fifidianana zany tsy mipetraka zahay manao la ronde mijery an'ireo toeranareo. Dia namafisina fotsiny ny délégué de vote zany ny anay moa zany aty amin'ny fanoherana. Za moa zany tena tsy nanavaka mihitsy na ny an'ny SVM na ny anay prositeny dia isaky ny bureau de vote dia entanina resahana hoe ny olona mampiayay rehetra anananareo zoa ny mijery mampitaha ny karapifidianana. Jereonareo ny karapifidianana sy ny karapanondro satria raha vao tsy mitovy io zany dia tsy afaka mifidy le olona. Zay fotsiny zay zavatra zay ataon'ny délégué de vote zany dia tapitra ny alabato. Reny olona rehetrarehetra tonga eo zay mampiayay anareo dia azonareo atao tsara no misava azy. Jereonareo fa zay no alabato miainga eo. Zay zany consigne napetraka amin'ny délégué de vote. Na vita ny tety any Tsararano ambony zahay na vita ny tety any Ambondrona na vita ny tety any Antany Malandy dia Amborovy i zavatra iny
zany hoe izy no lazaiko taminareo hoe nanomboka tamin'ny enina ka hatramin'ny folo sasany tsy nisy zavatra ny pika hoe tsy tafaboaka ty baolina ity de tonga moa zany zahay tany Amborovy hitanareo iny tapitrako zany ny firesahana amin'ny délégué de vote-nay de iverina andray fiara zany aho de andia any Belinta zay zany ny programako mivoaka midina za zany rehefa avy nresaka amin'ilay délégué de vote-nay de iny ngay candidat rehefa avy eo nandia mafy be de fa manomboka gaga za hoe inona ty zavatra iseho ty tonga de nitabataba sady nitrerona zany izy de nisy zany ny fifamalina zay hitanareo tamin'ny vidéo iny izy nitabataba hoe iza ny olonay zay menacenao fa maninona ny olonay menacenao anganao tokony hidrato anganao tokony manana ba zany hoe tsisy fiarabana tsisy inona zany hoe olon-dehibe mifankahita zany normalement zany tokony fampiresaka olon-dehibe izy matoy latsaka be ny tanàna izany miresaka amin'ny solombavam-bahoaka de tokony mifanaja fampiresaka hoe inona moa ty zavatra ataonareo mety ve tsy tokony fanao zao tsika zany hoe tsy tokony ho tonga amin'ny zavatra iny fa efa namboarina zany ny scénario hoe manaova an'izao anao ataovy tous les moyens hoe manao simulation fotsiny anao mila mianjera eo alohany de efa afaka manambotra anao manambotra ny député tsika rehefa avy eo de hoe tratrambodiondry na ohatrohatran'izay de andao ataotsika zay zavatra zay de nisy le fifamalina de raha mijery tsara anareo talohan'izy ny anjera tafitokiky zao na tafime satria nietsiketsehany ohatran'izao lohany de izy ny mody ny tambotsotra izy de nisy namingana ireo mpiaradia aminy fingain'le mpiaradia aminy foana izy de rehefa avy eo le averinato zany sady mikendana amin'ny baton no sady manosika ana ianjera any aminy fa za moa zany mavesatra de tsy tafianjera fa tafandoalika ao de tafirirana fa tsy tonga zany hoe fanipaka zany direction izy ny lava miakandrefana zao aty miantsinanana aty tsy nety zany le zavatra natao ary isorako moa zany eto zany isorako andreo olona rehetrarehetra naka vidéo any zavatra igny en direct ny olona rehetrarehetra zany samina hita hoe be de be zany le vidéo fa tsy hoe olona anankiray fotsiny fa raha tsy nisy an'iny zany ao dia mety possible mety afaka nogadraina mihitsy angambany satria mety fironona le zavatra hoe flagrant délit na mango candidat nandratra candidat ary tena marina zany rehefa iny zany voakariva iny zavatra ny samborana ana zany de hoe ny kastanana nandratra any candidat zany hoe nitory azy zany izy hoe za zany ny kastanana ary nandratra azy de tsisy zavatra natao moa zany fa rehefa vita ny élection de nampodina ka igny zavatra igny zany de namboarina zany hoe fabriqué zany no manina mialoha hoe anao hitatsika angamba nisy tanany netsiketsika teo hoe alefaso amizay fa reny olona reny zany olona tao anatin'ny camion mbola miandry vidéo hafa moa zany tsika amoahana fa hoe fiara ray niaraka amindreo reny olona ireny ary mpiaradia amindreo ihany zay moa zany mahakasika an'iny fa raha tokony izy inona moa tokony andeha samborana mpitandro filaminana ana amizay satria zavatra fahita hoe namboarina le izy cinéma le izy fa afahana zany mimobiliser ana zany tsy afako satria rehefa paralysé aho zany dia tapitra treo tsisy olona intsony atahorandreo tsisy olona intsony mampiayahy andreo hoe mety anakana na mety afaka isambotra na ohatrohatran'izay fa dia afaka manao zay daniny kibo izy ireo ary zay ny zavatra nitranga nomaly zany ka io moa zany resako eto foana alalandreo azy sao de metreritra reo tapitra iny tantara iny tsy tapitra iny zany épisode 1 zany match aller iny fa mbola misy hisy match retour zany hoe oasionareo anay oasionay anareo zany fa ireny olona ireny de olona avy amindreo aiza izy ireny mipetraka de iza ireny olona ireny fa zahay mahafantatra an'izany fa mbola tsy fotoanany angambany amoatsika azy fa tsy maintsy ho fantapoko ho fantapirenena mahakasika an'io zavatra nataondreo de avelao ny tantara no tsara tsiketo hoe iza no tena mandainga iza no tena mamorona fa za tsy manana intérêt hoe solombavam-bahoaka indray no iady aman'olona iady antsena mety miaro tena zao
fa kosa tsy ho tonga amin'izay fikasian-tanana na fidaroana olona zay tsisy andro an'izay ka izay zany zavatra zay rehefa vita zany iny cinéma natao iny dia efa maheno antso zany zao hoe anao hosamborona fa efa miainga ny baiko fa be deaibe ny polisy ny gendarme ny mpitandro filaminana amin'ny ankapobeny isambotra anao za moa zany tsy nieritreritra an'izay nanao an'izay asako zay aho dia misy olona miantso hoe betsaka reo sady mifofofofo mafy mitady anao dia zay moa zany reo nandehany aiza moa ty niditra Amborovy dia zay avy any Abelinta hiditra ty amin'ny ville ty fa zay tsy nisy ayahy mihitsy ny hoe hosamborona na ohatrohatran'izay fa hoe raha misy ny zavatra tsy mazava afaka ifanazavana zany io zay nieritreritra anay akinanjo moa zay rehefa niditra ny tanàna dia nahita ny nahagagana moa zany tena mialatsiny manorona anarana eto nahita ny abdala général 4-4 roa miandry amin'ny sisin-dalana dia rehefa nandeha zao dia tonga dia nanaraka zany hoe ahoana ty candidat farfelu candidat zay manaraka anay ty za zany mahita dia zany antso ise hoe aiza anao amin'izao fa misy zavatra tsy mazava zany hoe ahoana olona tsotra zay tsy mifankahazo amiko izay olona efa nanao menace de mort ana manaraka azy zany zay mitoerana liako 4-4 anankiroa zany manaraka tsy 4-4 ny gendarme fa sur et certain zany izy no fournir information amin'ny gendarme moa zany amin'ny mpitandro filaminana moa azafady amin'ny ankapobeny hoe miantso hoe aty izy mandeha aty izy amin'ny toerana eto izy ohatran'izao satria nanaraka anay foana io mandra ampidiran'le huissier zany tao anatin'ny fiara dia nany constaté moa zany ny huissier nay ny zavatra nandalo hoe misy fiara anankiroa zany vao marina sécurité feno agent de sécurité nanaraka anay niditra ampovoan-tanàna dia tonga amin'ny toerana zay nisamborandreo anahy rehefa atao moa zany zahay jerene tonga dia nidina anao be midina ny tany filaminana raha nisa natao ny mpanao gazety teo zany any amin'ny 20 ny mpitandro filaminana teo mixte zany io ny gendarmerie pyrénéenne ny police pyrénéenne zay ngamba no hitako teo fa za tsy nahita miaramila akory tsy fantako na nisy moa zany fa zay zany no nisy teo dia rehefa teo moa zany tonga dia feno fiara ny mpitandro filaminana tao anatin'ilay toerana zay nisy anay tao tamin'ny CG Charles Renel zany tao zay no nifankahita rehefa nivoaka moa zany nanantona zao dia nantsona hoe fakandro ndao anao manaraka anay dia nanontany aho zany inona ny antony azava ho amiko inona ny antony tokony anarako anareo anytsika any amin'ny birao miresaka raha ohatra ka misy zavatra maika be tsy aleo va ifampiresahana eto mba mahalala koa zany zao inona ny antony tadiavanareo ahy anao nandratra olona misy vidéo miparitaka any ao zany angambany tsy za zany fa mety olo-kafa ho tsisy an'izany fa raha ohatra ho anareo mila mitady ahy ho tonga any amin'ny biraonareo dia mba faraparatsiny kosa mba misy taratasy zany manamarina an'izay na olon-tsotra olon-tsotra rehefa ho antsoinareo any amin'ny biraonareo dia mahazo convocation vao maika sy olombavambahoaka mba tokony isy any ny fifanajana isy ny fanajana ny lalàna velona misy ny fanajana ny procédure mba hameonareo na faraparatsy mba convocation baiko avy any amin'ny fitsarana izy io eny fitsarana ingeo tsy manaonao fone za tsy mandany le fiantsona fa mba hameo an'izay taratasy manamarina an'izay dia afaka miainga dia raha ohatra ka tsy manana an'izay nareo homaninareo aloha dia rehefa avy eo antsoinareo foana zao fa manantona zao naizanaiza nytoerana misy ahy fa fotoana ny fifidianana zao avelaonareo zao anao ny asako zay zany ny fomba fifampiresahanay teo dia zaho andeha aza mandeha no sakanonareo le varavarana dia nidina le varavarana sakana ny lalana tsy afaka nietsika zany aho dia teo moa zany zao nipetraka niandry aho dia rehefa avy eo niantso izy fa andaotsika tsy maintsy mandeha any amin'ny bureau mialatsiny aminao mon colonel fa rehefa tsy manana taratasy ianareo dia aza manao antsonjay fa ajaonareo ny lalàna fa olona nianatra nareo officier supérieur nareo nandany fotoana amin'izany ary nianatra lalàna ary tokony hampiatra lalàna fa tsy amin'ny alalany zavatra ohatran'izao tsy mety
Andrasoary fa iantsony général tsy fantako mihitsy le général ny antsony fa resaka izy dia rehefa avy eo zao mipetraka anatin'ny fiara satria ny andro eo zany rehefa tsy feno fepetra moa dia afaka manohy ny asa kinanjo dia afaka miresaka vetivety dia iny fisamborana tonga dia batainao dia nampidirinao anaty fiara dia nitazomina tany dia nipetraka tao foana moa zao tamin'ny gendarmerie tao ny maraina hatramin'ny hariva tapitra ny hariva tapitra ny fifidianana dia hoe antsoina any amin'ny birao anao tonga tao amin'ny birao anao moa zany dia efa elaela foana anao taty zay moa nefa tsy maintsy alefa mody anao dia vakina fotsiny zany tsy maintsy alefa mody anao fa inona hoe ny anton'izany fa inona nitazomanay aty tsy zany fa reto misy fitoriana le fitoriana anankiray forona le anankiray hoe inona moa ty hoe anao nandratra ny candidat daty dia izy nametraka fitoriana taty dia zay le fitoriana ataondreo libre reo afaka manao an'izay fa le procédure tsy najaina kosa tsy mety zay nambarako andreo tsy mety tandalana atsika tandalana atsika nefa zao ny zavatra misy dia ndao ary anao tsy maratra anao dia aterina ihany aminareo dia tapitra teo zany zay fotsiny zany hoe natao zany zay zany le zavatra mampalahelo eto fehiny zany zay zany déroulement le tantaran'izy tao rehefa tapitra zany ny halatra natao ny fomba rehetrarehetra hitatsika reny betsaka ny tratra ny piste rehetrarehetra zany afaka ny asa rehefa aveo rehefa voatazona tany zany zao nandritra n'ireo fotoanareo nalalaka tsara ny fomba nanaovana ny alabato amin'ny karazany maro zay natao ary tsy faseho masoandro tsy faseho masoandro eo ny fanenjehana ny olonay fampitahorana ny olonay tao anatin'ireny ary be dia be zany ny olonay tsy nody an-trano indrindra fa ireo mpiaradia amiko tompon'andraikitra isaky ny quartier sy secteur eto Mahajanga ny lefa tsisy nipetraka an-trano nandritra n'iny 10 andro farany tamin'ny élection reny ahoana moa no ahafahanay miomana ao anatin'ny élection nefa enao aza enjena voasambotra 7 hatram'izao mbola voatazonany fa ny sasany tsisy nipetraka an-trano nandritra n'ireny fotoana reny tsy fantatra io taratasy latsaka viaiza fa fisamborana foana no misy miodiody foana tranon'ireo mpiaradia aminay ireo ny mpitandro filaminana moa zany eo andaniny reo moa manana sécurité privée raha teo dia manao an'izay zavatra zay zany amin'ny olona mpiandry anay tsisy nipetraka an-trano nandray dia zay no zavatra nisy ka io fomba natao zany mampalahelo hoe raha ohatra ka solombavam-bahoaka ara no atao zavatra ohatran'ireny mieritreritra ny vahoaka vao maika zahay voaka madinika aiza ny toeranay ianareo solombavam-bahoaka piasa-panjakana ambony tratran'ireny zavatra reny zany hoe tsy raharahiana zany tsisy dikany ka ho an'ny solombavam-bahoaka mety afaka andro kristin tratran'ireny zaho aloha mahazaka mbola tsy nisy angamba ny député anankiray samboriny mpitandro filamina 20 zany raha tsy afaka andro irery any angamba ny amin'ny tantaran'i Madagasikara nanaovana an'ireny zavatra reny na dia nitaky eo na mitany mifampiresaka ny samby olon-dehibe fa tsy nisy valiny fa dia natao mihitsy hoe tsy raharahinay zany immunité-nao zany tsy raharahinay mahasolombavambahoaka anao zany fa ny baiko azonay anao tsy maintsy samborona na ara-dalàna na tsy ara-dalàna zany hoe mampalahelo fotsiny raha ohatra ka officier supérieur tsy manaja ny lalàna velona manoloana ny situation ohatran'ireny raha baiko ve mipetraka moako ny fanontaniana io baiko moa zany rehefa tsy ara-dalàna ivelan'ny lalàna dia azo ampiarina fotsiny dia aizany saina mety mandinika amin'ny maha olombelona migérer carrière anao ve anao hoe za moako ny migérer carrièreko azadino fa tsy ny fanatanteranao baiko be fahatany no ahafanao migérer carrière anao fa mety mamono carrière anao koa anao androany ianao mety miondana tsy mijery an'izaniza tsy tia lalana velona anao amin'ny fanatanterana amin'ny baiko zay za eto misadresse aminareo na mpitsara anareo na mpitandro filaminana anareo hoe migérer carrière anareo amin'ny alalan'ny fandikan-dalàna zany hoe tsy azo ny hiaran'ny lalàna anao zao fa mety hiaran'ny lalàna anao raha pitso mety hamono carrière anao koa zay zavatra zay raha tsy hoe amin'ny farantampony ianao
ka tsy fantatra izy ity fitondrana mandalo ya tsy fantatra izy ity satria betsaka ny fampitahorana anazy tsy ampahafiry ny Kristiny razana masoa anao tsy ampahafiry ny Kristiny anao Kristiny ara nampinanana ny tsy fihinany va maikela marina zany tsy ampahafiriny ao fa tia firenena raha manana firenena izy ity fa raha ohatra ka raha tokatrano na koa société manokana tsy olana nge fa firenena izy tia misy lalàna mifehy azy ny olona rehetrarehetra zany censé ambany ny lalàna dia manara-dalàna mandeha ho azy tsisy olona mifanometsiny eto fa le zavatra zany tsy hita mihitsy nomaly tsy faseho masoandro le zavatra andao sady mangala baraka ny firenena ny vidéo fa 4 millions de vues mahita hoe Madagasikara tsisy lalàna voaososy ny fitsarana hoe tsisy olona matoky azy ary za solom-bavamboaka efa tsy matoky koa ny voaka malagasy tsy matoky fitsarana ohatran'izay mpitandro filaminana ny voaka malagasy tsy matoky mpitandro filaminana zany hoe ny zavatra rehetrarehetra eto amin'ny firenenantsika eto zany tena potika tanteraka mila fanarenana mila fanatsarana tsy tonga ho azy zany ny fahombiazana ny firenena anankiray na ny fahombiazany fitondrana anankiray fa avy amin'ny fampiarana ny lalàna avy amin'ny fanaran-dalàny olo-pirenena tsirairay izay zany no mahatonga saina eto hoe tena marina hoe hoentitsika mandeha aiza ny firenetsika aiza no hitondrantsika azy andeha any amin'ny fotom-pisainana baribary ve tsika fotom-pisainana barofo ve tsika ny mampalahelo anahy mpitandro filaminana dia zao candidat ny olona zay hoentina manaradia ampanaovina n'io salibolo io ary zay nahatonga n'io candidat io mialatsiny aminao rahalahy mania mialatsiny aminao fa tsy nahafahanao ny latsaka ane ka ny fanananao antota-taratasy maloto maro nefa anao mialokaloka ao anatin'ny fanjakana dia rehefa nahazo menasy anao raha mbola milatsaka anao dia gadra miandry anao satria dosianao maloto rehetrarehetra ampelatana amin'ny fanjakana indrindra fa mpitandro filaminana zay milampy aminao isan'andro milampy anao isan'andro mampiasa anao amin'ny intérêt-ndreo fa rehefa fotoana fotonga tsy hitadiavandreo an'izay samboripotsiny anao ho ampiasaina anao amin'ny salibolo hoe ndana rao fa maninona tsy ataondreo zay anga tsisy mpitandro filaminana eto reo tsy manara-dalàna dia anao alefandreo anara-maso dia anao no mifournir information amindreo ka mananatra anao foana zao rahalahy za miteny anao foana mpitandro filaminana zany hafa ny fomba fisainana zany tsy anao tsy aza mahazo antoka ny zanjato isanjato miova io miova sata miova andrina miova ny lehibe miova koa ny fomba fisainana eo fampiasaindreo anao amin'ny zavatra tsy manjary dia manao tsy manara-dalàna reo zao nomaly zao no namoronanareo zavatra maro everinareo fa higadra angambany ao everinareo fa tsy haiko angambany no azo dia nambanibaninareo zao dia nefa miverina sady anareo zao io zao no ataonareo rehefa avy eo zao afaka miresaka koa hanoy any tolona zay efa natomboka ka fitiavako an'ity tanàna ty fitiavako an'ity firenenantsika ty tsy possible zao hipetraka efa nanao sorona ny tenako ao ho an'ny firenentsika ty ka noho izany miady ny asoa ny piraitan-drazana zany no tanjona zany mila fitoniana ny firenentsika mila n'izany fandrosoana zany tadiavintsika zany fa tsy afaka androsotsika amin'ireny fomba fisainana regny tsy mety regny zany mila fanatsarana daholo eto amin'ny firenentsika ka nareo manontany hoe inona ny zavatra misy marina zay ny zavatra tena nisy marina tsy resaka inona zany fa resaka toe-tsaina fotsiny hoe manao zavatra foana zany tsika manao zavatra zay hampisy ny elanelana amintsika hampisy ny tsy fankatiavana amin'ny samytsika amintsika samy malagasy nandresy ianao zao tanteraka ny zavatra neritreretinao monsieur le maire fa eo tsika hita azy
ataovy zay zavatra ampandroso ty tanànatsika ty fa fambolena fahavalo fanaovana zavatra ohatrandreny tsy mendrika ny tanànatsika sady mangala baraka atsika ka ny zavatra atao koa dia mamoa antsika rehetrarehetra hoe andao hitambatra andao hiaradia azakanosa nareo fa andraikitra atsika rehetrarehetra ny manaramaso ny tanànatsika andraikitra atsika rehetrarehetra zany manatsara ny zavatra arosontsika ho an'ny firenentsika fa zavatra ohatrandreny zany maneho fiamoratsika zany raha ohatra ka mitoy zany zavatra ohatrandreny dia hanimba ny fihavanatsika ary manosoka ny sasany hanao zavatra tsy mety jeronareo moa zavatra ohatrandreny le olona mpanarainy fanjakana azy zany le olona zay efa nanao menace de mort aminy olona zay efa mandray fahavalo ahy dia imagineo nareo moa zany zao raha niala toerana kely mbola naraindreo zany hoe dikan'izay zany afaka manao légitime défense aza adinonareo fa reo olona reo manana fitaovam-piadina dia raha ohatra ka manao an'izay zavatra zay zany zao dia efa loza eto miandry an'izay ve nareo mpitandry filaminana eto satria zavatra io efa nataondreo talohan'iny zany zanaka dadi zany nanakana nandalana manana vidéo za manana vidéo makasika an'izay moa fa mbola hoameko ny tompona andraikitra zay sazo an'izay ny alin'iny zavatra iny dia efa narahandreo zany zao dia stopendreo amin'ny lalana sakanandreo lalako misy vidéo fa mbola voakatsika ny fotoana mampety azy zany hoe ny olona zay efa fantatra malfetera zany io no miara-miasa mpitandro filaminana inona no tsy ambaratelon'io zavatra io mangataka mpitandro filaminana ao hanadiady an'izay rehefa tsy adiadinareo androany mbola misy hanadiady any rapitso io no miaradia aminareo io no miaraka aminareo mampalahelo ny zavatra misy satria ny solombavam-bahoaka zany efa tsy misy dikany intsony ho anareo solombavam-bahoaka namana tsisy dikantsika mety miaraka amin'ny fitondrana nareo mahazo considération fa azadino fa mivadibadika ty fitondrana ty mety tsy eo koa nareo rapitso nefa raha zay fomba fisainana zay tsy mampandroso atsika hitarainako zay satria zay no zava-misy mangataka garde du corps nandritra ny fotoana mafana igny tsy nahazo ampitandro filaminana tsy nomena nefa ny assistant parlementaire ny député na eto jereo fa misy garde du corps roa miaraka aminy mpitandro filaminana jereo nareo tsara député tsy mahazo assistant parlementaire andreo miaraka misy garde du corps miandry azy raha izay rehefa nataonay fisafona tamin'ny toerana zay nanaovana n'io fivoriana io tamin'ny andro alina nanaovana inona ty nanaovana visite inopine tsy jerenay miaramila anakiroa miandry varavarana eo inona moa ty mpitandro filaminana anakiroa miandry varavarana eo tonga dia nalahelo zany zao io andro io ihany no nangataka mpitandro filaminana mba hiandry ahy amin'ny andro fifidianana satria hitako mafampana ny toedraraha tsy nahazo fa le olona zay hangala-bato rapitso andrasany mpitandro filaminana ay zarytsika zany eo zao zany tena nametram-panontaniana hoe oentitsika aiza ty firenena ty solombavam-bahoaka tsy mahazo fa ny olona zay hangala-bato andrasany mpitandro filaminana andrasany mpitandro filaminana armée jusqu'au don armée inona moa natao koa dia ndresaka amindreo hoe everiko fanambotra n'olona io anareo satria nisy fivoriana to miandry andreo fa ohatrany nisy sakoroka teto tamin'ny raha ay mazava ho azy zany hoe solombavam-bahoaka zany rehefa tsy miaraka amin'ny fitondrana tsisy dikany ka izy reny nahazo anakay regny tsy nasiana dikany tsy nasiana fotony nefa tsisy inona natao tsisy procédure normale tsy nisy efa disoana zahay raha teo araky ny lazaiko teo misy procédure afahana manambotra solombavam-bahoaka zany hoe tratra flagrant délit zany izy nanao zavatra tsy mety na izany nefa tsy maintsy avisena ihany ny assemblée nationale ary tsy azo samborona solombavam-bahoaka rehefa anatin'ny session mbola anatin'ny session zahay rapitso vao vita zay zavatra misy dia natao forcé zany tsy nrarahina zay procédure zay ka mampalahelo zay zavatra zay ary anairako anareo mpitandro filaminana eto tsy ny tanora no tsy ananany afakano kristian mahajangy eto olona dimy zay tao anatin'ny fiara tao tsisy olona agressif tsy manana olana amin'ny tanora ao mahajangy eto fa tsy mampianatra tanora hiady aman'olona na hitondra tanora ifamono aman'olona fa tanora tezaina alala ny zavatra tokony ataony manana tanora afaka miaro ahy
fa tsy niditra amin'izay zavatra zay fa nefa nareo mieritreritra ho intimidé nareo amin'izay zany aho ny zavatra zay tsy possible solombavambahoaka manaja tena fa tsy hoe tsy afaka miady anareo matoky anareo zany dia afaka hiady amiko dadi zany nareo mieritreritra aresy azy zany dadi zany zaho ara tsy nikitika azy jeronareo zavatra teo nitangaiky tomany ohatran'ny zazakely nikofokofoka amin'ny tany ao tsy afaka hiady amiko fantako ihany ny olona tahorako ary fantako ny olona tsy sakiko ary tsy resiko fa zaho tsy afaka anao an'izany satria efa solombavambahoaka ary na tsy solombavambahoaka efa tsy amin'ny taona zay anao zavatra ohatran'ireny raha tsy hoe en cas de légitime défense zaho angambany vao afaka miaro tena raha ohatra ka tena hoe fa tafahoatra le izy fa nomaly provocation zavatra hitanareo reny tsika tsy taitra an'ireny ary tsika koa acteur koa fa tsy manao zavatra ohatran'ireny hoe manao zavatra mangalabaraka za zany tonga dia nijery teo na filoham-pirenena mety kivy hoe ty ahoana ty be ny tanàna ataontsika ty ho an'ny grande ville ohatrany Mahajanga ve dia mikofokofoka amin'ny tany dia mitomany dia tsy haiko e ty moa le manahirana amin'ity zavatra ty nge ny fitondrana manova olona ary amin'ny politika be dia be zavatra maloto ao ao ahitanao ny fivadian'ny lasilahy ao fahitanao halatra ao fahitana fanodikodinam-bola ny vehivavy ny fiainana rehetrarehetra ny rongony sy ny sisa hita ao ka za tsy gaga raha maheno an'ireny tangaiky regny fafanao angambany fa mampianatra ihany raha impianakaviana anao dia mitangitangaiky ohatran'ny zazakely ohatran'ireny za anao menatra ao na zanako lehilahy zanako nandroany tsy fantako moa zavatra hoe fa niantso ahy ny reniny hoe nitomany zanakonao nandeha nody fa nagnino andresaindreo anao kendainay koa ohatra nikendany ema ty monsieur le maire nitangitangaiky nandeha nikenda ny papanao kendainay koa anao tomany zanako zany tomany satria zaza fa lehibe fa akasipy hoe anao papa nikendain'olo zany tao babanao leroa tsy maty indreo babandreo leroa tsy leondreo ka miasa loha iha mirahalahy moa reo ny zandry ny teny hoe zaho papa niaro azy zaho miaro azy eo izy koa izy mitomany za tsy mitomany amin'izany courage nareo zanako fa babanareo any firenena ty babanareo pitariky dikan'izay raha ohatra ka babanareo mialan-daharana dia dikan'izay zaho tsy miteny hoe tsisy zanaka Mahajanga mahavita an'izao na tsisy zanaka malagasy mahavita an'izao maro ny zanaka malagasy mahavita an'izao fa betsaka ny vonoina sasany vonoina sasany milefa noho ny pression zay taveleto ampitahorana fampitahorana nera zavatra reny raha ohatra ka sécurité ho hitatsika moa avoakanay identité n'ren'olona reny avoakanay ny vidéo maneho an'ren'olona reny fa niara-dia amindreo ho avoakanay ny rehetrarehetra dia ho hitatsika moa le mpitandro filaminana anampotra na andray an'le fitoriana ny fitsarana ampigadra andreo ho hitatsika zany zavatra izany ary ho ataonay zany ho mariky ny anambaranay fa zahay tsy manaonao foana fa ianareo izy no nataoko hoe matetika za milaza an'izay hoe ny fiarahana amin'ny fanjakana ty ve mahadala olona anao rehefa ao anatin'ny fanjakana zany ny defi apetraka hoe ahoana ny fomba mpandrosoako ny tanànako ahoana ny azoako tombony be afako manao zavatra apetraka ho an'ny taranaka mampara zany ny inona ma ty fomba fisainana fa tsy hoe rehefa fahefana anao zay ataoko manipuleko ny fitsarana manipuleko ny mpitandro filaminana ny rehetrarehetra za midomine azy dia manao zany zava-nisy nomaly nampanaovina ny tsy fanaony ny fitsarana nampanaovina ny tsy fanaony ny mpitandro filaminana dia zay za solombavambahoaka fa mbola tsy nibaiko ny mpiasa-panjakana amin'ny asany mbola tsy nisy zany atreto na farany ambony na farany ambany amintsika eto miara-miasa nataon'olona fa le mibaiko sy tsindra za tsy manao an'izay zaho tsy manao an'izay satria voateza tamin'ny firenena mandroso dia mitondra an'izay toetsaina zay eto ajaina ny olona tsirairay amin'ny asany ary tsy tokony fampitsabaka andraikitra solombavambahoaka anao dia any amin'ny assemblée nationale ny asanao tatitra manara-maso zany ny asanao fa tsy mibaiko mpitandro filaminana tsy asanao zany manana ny lehibe ndreo tsy mibaiko fitsarana
manana ny lehibe ndreo avelo malalaka reo manao ny asandreo fa rehefa misy tsy mety anjaranao no manao ny asanao mifanaraka amin'izay ohatran'izay le fomba fisainana nefa tsy zay raha voatazona atao zany ao mailaka mihitsy le député namako eto tanàna eto tsy hoe maneho solidarité hoe député namako tia ho tonga ato amin'ny tobiny miaramila aho anazava hoe inona ny tazomanao an'io namana io raha tamin'ny toerako zany raha député nina no samborindreo tao zaho zany tonga tao antany hoe inona ny tazomanareo azy lalàna ohatran'izao tsy azonareo atao no misambotra an'io tsy mety io fandao avotsoronareo zany natao hoe esprit d'équipe frère d'armanao zao na député iza na député iza rehefa tsy iarany tsy rariny dia député mitovy aminao io mitovy amin'izay koa tsika vahoaka koa rehefa misy iarany tsy rariny arovony vahoaka namanao zay ny procédure misy ampiasam-panjakana rehetrarehetra ny procédure misy amin'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra misy fitsipika mipetraka ao dia fanarahana an'izay zany no takina amin'ny isam-baratongany zany no zavatra tokony isy ka nareo moa zany mety miayahy ianareo zaho tsy voavidim-bola fa zaho mifanaja fotsiny mifanaraka amin'izaniza fa zaho tsy voavidim-bola amin'ny zavatra ataoko ka ny tolonao ataoko ho anareo vahoaka ho an'ny firenenantsika dia maimaim-poana io ary tsy matahotra basy zany tsika raha namono olona anao tokony tebiteby anao zany hoe rehefa mamono olona anao zany mahazaka zany ary tsy maintsy any zany fiafaranao fa tsika eto misy olo vavan'ny vahoaka zany hoe mijery ny tombotsoam-bahoaka mijery ny tombotsoan'ny firenena fa tsy mijery ny tombotsoan'olo tokana na olombitsy fady antsika zany tsika tsy manao an'izany nareo mety ny ayahy hoe afakandro tsika mbola manao ohatrany teo afakandro androany afakandro rapitso afakandro mandrakizay zay nanolo tena koa ho an'ny firenenako mba tiako koa zao miala amin'ity firenena tia mba mahita hoe efa any amin'ny lalana mahitsy ity firenentsika ty fa tsy hoe miala koa zany ianao ametraka teny koa hoe foazonareo raha mandroso Madagasikara zay satria hitanao zany efa le toetsaitsika zany tena toetsaina tsy teny igny zany amiko raisy koa teny famporosiana antsika iova amin'le lalana hoe tsy izy andehanantsika zao tokony manosika antsika no zavatra tsara nefa jeronareo zavatra misy zao ny filoam-pirenenantsika mahasamy teny mihitsy ny hoe aza ny taremarka ato amin'ny Facebook ny jerena fa ny banque mondiale inona koa moa zavatra tsy hain'olo eto ny olona nefa tsy mihinana fa tsy mihinana le olona ary tsy zarana zavatra raha tsy isaky ny 5 taona mahasamy teny izy zany hoe mety mbola sambatra ny anareo hoe kasakasakitsika tongava saina mba miova amin'izay le olona zany rehefa mahita hoe fa tsy mety izy tia dia mba miova ny toetsaitsika mba miezaka manao ny mety tsika fa efa alikalikaina ohatran'izao dia mbola miaritra foana raha miteny zay isan'andro mba hampionareo ay mavitana iady an'ity Madagasikara ty bevata Madagasikara ty ngeza Madagasikara ty fa mila tohana mila fahasahina avy aminareo koa fanosehana avy aminareo fankaherezana avy aminareo vahoaka ihany koa zany no zavatra ilaitsika olona irery izay mahatonga no moabolatsika malagasy milaza hoe ny azo tokana tsy mba ala tsy ala io raha io tokana tsy mahavita ninninna any Dego jerevinareo ny antsojay any Dego any Mahajanga jeronareo nahazo ahy tsisy olo mba vahoaka voasambotra zany raha Madagasikara raha tsy zao irery any tamin'ity élection ty inona nataoko nanaovan'olona cinéma dia samborona any Atamatavy samborona Tody Arnaud jeronareo reny any Antananarivo jeronareo zavatra misy ao Antananarivo jeronareo ahoana moa Antananarivo no ao no cerveau ny Madagasikara ty satria ny olona rehetrarehetra manakatao ny olona rehetrarehetra nianatra ny olona rehetrarehetra zay miavaka zany ao Antananarivo ao manerana Madagasikara hitanao ao zany maro olo zany tonga saina nefa jeronareo résultat io possible ve io misy zavatra maro tsy mandeha ao any Toliara jeronareo misy an'izay zany hoe tsy safiditsika zany zavatra misy zao terena za mba manana combativité any ao anatin'ny fifidianana zaho mazaka miaritra zany marary ary mavita mitolona fa jeronareo zany tsy afaka nanao an'izay zany ao satria raha nisy ny fifandonana zany nomaly mety possible zavatra hafa zany imagineo nareo moa zany raha nandeha nitondra andeha tanora maro voalohany tsy maintsy nisy fifandonana tamin'io candidat io zavatra hafa koa zay
mety tsy fantatra nisy faty sangisanginy hoe mody hoe anao cinéma no nataony fa raha mba imagineo nareo mitondra camion roa zay ne be deabe ny 4x4 anay fa tsy miasa miandry an'le halabato fa tsy andeha anakorontana izy no nanakorontana fa raha nitondra tanora 4x4 roa fotsiny eo asa zay zavatra s'est passé tao izy nieritreritra hanao cinéma fa mety possible nitranga igny zavatra nangata igny satria ny tanora hafa ihany ny fomba fisainany somary mafimafy an'izay ka zay moa zany a grosso modo iresahako teto Tananarivo élection zay nandalo dia tena élection tsy fifidianana araky ny mahazatra tsy fividianana akory non fandravana mihitsy fandravana ahoana moa olona mifidindimy zany tratra zay na tratra zany namanay na dia fa tratra zany eo isorako andreo ekipanay dia niezaka natratra foana reo fa nimpitandro filaminana tsy mandray tratra zao karaha-pifidianana hafa no entin'le olona dia tsy raisy mpitandro filaminana tsy olona ray fa ka maro tsy raisy mpitandro filaminana hoe tsy asanay io ka tsy fantako izy anao raindro maso fa ny mpanohitra moa zany tsy afaka hanao zavatra tsy manara-dalàna zany fa izy ireo ihany manao an'izay zay angambany no resadesaka zay ataontsika eto misaotra anareo nankahery misaotra anareo manohana andaontsika ametraka tolona tena marina amin'ity firenenantsika ty fa aza mandora mentsilany aza mandora mentsilany tsika ihany tratrany eo zao fiainana iainantsika zao efa tsy misy koa olona mijaly ankoatra atsika amin'ity planète terre ty amin'ny zavaboarin'Andriamanitra zany dia tsika malagasy no farany fadiranovana tsika malagasy zany no farany mahantra farany mijaly amin'ity planète terre ty zay zany tokony ampisainatsika mila misainatsika mila mandinika tsika hoe rary ny ve zao zavatra zao firenena ny angaran'Andriamanitra manana zao zavatra rehetrarehetra zao nefa firenena zay farany tena mijaly ambonin'ity tany ty eto zany hoe toetsaitsika io voa io toetsaitsika zany jeronareo anatin'ny fijaliana anao dia afaka miteny mihitsy hoe zay namena 10 milliards zay nge namena vary mba sitrany ahy zay nge mijaly rehefa tsy amenareo zavatra zahay tsy fidina inareo zao mbarako anareo vahoaka zay tiakely za miteny foana hoe rehefa misy manome zavatra nareo anatin'ny fifidianana raisonareo fa safidinareo ataovy raha reo olona reo olona nandefa zaraina inona moa karaha-pifidianana 5 samby hafa reo namena 50 milliards reo indimy nifidy reo ka tsy nifidy andreo zay atao hoe révolution zay zavatra nataontsika tamin'ny députation tamin'ny députation ange za mihitsy ny mandefa mpikambana hoe ndana maka cuvette ndana maka vary ndana maka sio ndana maka elo aleonareo zay zavatra zaraindreo fa safidinareo ihany tamin'ity zay mahasamby hafa eto zany tena mialatsiny amintsika zanaka faritra lazaiko eto raha ohatra ka Tananarive au plateau zany rehefa tratra amin'ny pression izy mifoa izy ary mandeha aloha Tananarivo zany rehefa pressenao reo mandeha mandatsa bato reo ary mifidy amasy zany hoe tena betsaka reo no lasa mandeha mandatsa bato aty amin'ny faritra contraire an'izay rehefa pressenao reo mihidy an-tragno tsisy miboaka ary tsy mahefa mifidy zay zany zavatra nisy tamajanga nomaly tsisy nandeha nifidy jeronareo tamin'ny députation fa farany ambany amin'ny tahampifidianana fa vitrian'olona mifidy teto Mahajanga tamin'ity élection communale ty dia mbola ny eto Mahajanga no farany ambany zany hoe olo zany rehefa tsy tia izy tsy mandeha mifidy tsy mandeha mihitsy izy tsy hoe andao resetsika io zavatra tsy mety io fa izy tsy mahefa izy avela hoany olona tsy manjary io dia fa mijanona eo fa zay zavatra zay zany mila miova zany atsika ty amin'ny faritra ty atsika ty zany tokony sarotiny tsika fantako marina tsika fantako be fo fa ndraindray zany tsika mba maneho an'izay tolona zay hoe non zay tsy mahefa zahay tsy maintsy manova fa tsy hoe zay tsy andray anjara tsy vaolana tsy fandraisana anjara fa ny fandraisana ho anjara dia mitondra mitarika any amin'ny fanovana zay no zavatra takina amintsika lava angamba zay vidéo zay ampy zay ho antsika za tsy miova ary hitanareo regny preuve ho anareo zay manaratsy hoe zaho vao vidin'ny fitondrana zaho miaraka amin'ny fitondrana ihany ao ambadiky ny afakandro ajanononareo
ajaronareo zay fisainana zay fa zaho miaraka amin'ny vahoaka malagasy sambatra ny vahoaka malagasy dikan'izay zany manjary le fitondrana mitondra amintsika eo mety ny miara-miasa aminy fa rehefa mijaly ny vahoaka malagasy tsisy zavatra mba mahasambatra ny vahoaka malagasy mampety ny fiainan'ny vahoaka malagasy dia dikan'izay tsika manohitra an'izay manohitra tsy fampandrosoana atsika ary manohitra ny olona zay mitondra an'izay tsy fampandrosoana izay rehefa tsy mipetraka zay dia tsy maintsy toeritsika ny zavatra tsy mety ataony nizaniza izy aza meritrety na andrasanareo koa zao amin'ny zavatra hafa forononareo zavatra hafa tsy olana zany fa ny fiovan'ity firenena ty no tadiavintsika manaovany mety nareo fa zahay tsy miteny zavatra mety ataonareo fa ny zavatra tsy mety any no tenentsika eto zay iara-iasa tsika agnatin'ity 5 taona ty dia andao tsika vahoaka ny mahajanga andao tsika vahoaka amin'ny malagasy indrindra moa vahoaka amin'ny mahajanga zay ny fidy ahy andao tsika ifanampy iaro ny tanitsika tsy isy haka zay moa zavatra misy eto fa misimisy toerana maromaro zay isy haka amin'izao fotoana izao aza misalasala anareo fa solombavam-bahoaka anareo mandray anareo na amin'ny andro atoandro na amin'ny andro alina vonina iara-iasa aminareo ary mbola mametraka fitokisana aminareo mila miara-miasa tsika mila solidera tsika miaro ny tanànatsika ary jery ny zavatra mahasoa ny tanànatsika ary aza matahotra anareo fa zahay olom-boafidy dia hiasa ho anareo fa tsy ololoavinareo ka manainga tsika rehetrarehetra ajanony ny provocation tsy mety amin'ny tanànatsika ajanony ny provocation ilaitsika ny fiara-miasa ilaitsika ny fifanajana ilaitsika ajanononareo zay zavatra mety ampiady atsika zay ajanony ny provocation miresa zavatra marina manaovany mety hitondra an'io tanàna eo anao na dia tsy mamy nazahoanao azy ataovy zay vitanao lazaiko tsy mamy satria reny zavatra misy fisamborana olo firy olo ny samborinareo firy olo nampitahorinareo firy olo nitondra faisana mbola niampy andregny cinéma ho an'ny candidat zay mody ny latsaka bakao ny jano firy jereonareo zavatra ohatran'ireny aza lalaovina ny safidim-bahoaka aza lalaovina ny fiainam-bahoaka tsy mety tsy mahasoa atsika reny rehefa miroso anao hitondra fanovana aza matahotra ninoninona zavatra ohatrenao fa tsy ny tenanareo ny jerenareo tenanareo ihany ny jerenareo mirosonareo dia rehefa avy eo mijanona tsy mety rehefa miroso dia miroso dia sahia manaovany mety rehefa manao zavatra mety ianao tsisy zavatra azo atao anao tsisy olona afaka ampiasa anao amin'ny zavatra tsy manjary afaka mijoro anao amin'ny hevitra anao zay zany no afatra meko anareo vahoaka amin'ny mahajanga indrindra anareo mpitondra eto aza metraketraka anaronareo zanaka anareo tenenonareo hanaja olona be dia be ny fanaratsiana zay ataony zanakinareo anay ananana preuve daholo ato dia tokony ajano zay zavatra zay mifanaja fotsiny miresa kritika eo zao amin'ny asako fa tsy olana zany fa fanatsaran-javatra zay zavatra tsy mety atao koa dia tenenonareo vahoaka malagasy tenenonareo vahoaka mahajanga député tsy mety ohatran'izao député zao ny tokony ataonareo maninona nareo tsy manao an'izao zany ilainay satria zahay tsy andriamanitra tsy anjely tsy zavatra rehetrarehetra ho hainay raha tsy ampafantarinareo zahay tsy mahay dia andao tsika ifanampy andao tsika ifanohana farany dia farany dia zao manainga anareo mpitany filaminana mba hametraka n'izany asiny zany anteny meram-pirenena izany manainga anareo ao amin'ny fitsarana ianareo mpanatanteraka ianareo mpampiatra lalàna hametraka ny asiny zany solombavam-bahoaka izany fa aza tsintsoniavina voafidim-bahoaka izay ary miasa ho an'ny vahoaka mafy ny asanay tsy mora ny asan'ny solombavam-bahoaka izany ka mendrika ajaina ihany koa izy mendrika mena ny voninainy ny solombavam-bahoaka ka eto ao dia manome fisaorana ary mankasitraka anareo rehetrarehetra zay nanana hiahy amiko ianareo zay nitondra ambavaka nitrotro ambavaka nankahery nanohana fa sahy za mahita efa sahy nareo fa mbola tsy ampy fa mila miditra ao anatiny fanohanana tanteraka midina ankianja zay angambany ny mahalaza azy mila miditra ankianja mihitsy ny mandray anjara mavitrika zay mbola te hiara-dia amin'ny afakano kristian tongava
tongava andao hitambatra andao tsika nova ty tanànatsika ty ndao iaradia ampionareo zao fa maro ny zavatra vaovatsika mandritra an'izao mandahy zao ka isorako anareo makasitraka tompoko lahy makatelina tompoko vavy